Asan'ny apôstôly toko fahafito. Toro-teny nataon'i Stefana ireo fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Asan'ny apôstôly toko fahafito, andininy voalohany hatramin'ny 9. Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana, miain'ory rahalahy sy anareo ray, Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy, fony tsy mbola nonina tany Harana, ka nanao taminy hoe, miala amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao. Genesis 12:1. De niala tamin'ny tanin'ny Kaldeanina izy ka nonina tany Harana. Ary rehefa maty ny rainy, de nafindran'Andriamanitra niala teo izy hankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy, na dia eram-paladia akory aza, kanefa nampanantenainy izy fa homeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovany zany, na dia tsy mbola nananjanaka akory azy izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa ny taranany hivahiny any amin'ny tanin'ny firenena hafa, ary handevoziny sy hampahoriny 700 taona. Nefa ny firenena izay hotopoiny dia ho tsaraiko kosa, hoy Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany, dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Genesis 15:13-14. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy. Ary de niteraka ny Isaka izy, ka namora azy tamin'ny andro 9. Ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarka 12. Ary nialina ny Josefa ny patriarka, ka nivaritra azy ho any Egipta. Nefa Andriamanitra nomba azy, ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao, mpanjakan'ny Egipta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka ny Egipta, mba amin'izay rehetra tao andapany. Ary nisy misary heran'ny Egipta sy Kanana rehetra, ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa noho nandre Jakoba fa nisy vary tany Egipta, de naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Ary tamin'ny fanondrony, de fantatra izy mirala avy Josefa, ary de fantatra Farao koa ny havan'ny Josefa. Ary Josefa naniraka ka nampaka ny Jakoba rainy, mba mpianakavy ny rehetra, dia olona 570 izy. Ary Jakoba nidina nakany Egipta, dia maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho an'ny Sekema izy, ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanaky Hamora tany Sekema. Toro-teny nataon'i Stefana. Nolavin'ny vahoaka i Mosesy, fa Andriamanitra kosa nametraka azy ho lehibe sy mpanafaka. Asan'ny apôstôly toko fahafito, 7:7-9. Fa rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, de nitombo sy ny amaro ny olona tany Egipta, mandra-pitsanga ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Ary izy nanao hafetsena tamin'ny razantsika, de nampahory azy, ka de samy nanary ny zanany voateraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro zany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy, ka notezaina 3 volana tao an-tranony rainy. Fa rehefa nariny izy, de nalai ny zanaka vavin'ny Farao, ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananany Egiptianina, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy.
Ary rehefa ho 10 taona izy, de velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary raha nahitany anankiray nampahoriana maina izy, de namaly ka namonda Egiptianina ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantany. Ary noho ny ampitsin'iny de niseho tamin'ireo izay niady Mosesy, ary nanao izay hampiavana azy ka nanao hoe: raondrinina mirahalahy ianareo, koa nahoana ianareo no miady? Fa ilay namely maina ny namany de nanosika azy ka nanao hoe: iza nanendry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa tahamono ahy koa va ialahy, tahaka ny namono lahy ilay Egiptianina omaly? Exodus 2:17 sy 14. Ary tamin'izany teny zany de nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midianina, ary tany no niterahany zanaka roalahy. Ary rehefa afaka 10 taona, de nisy anjely niseho taminy tany anefitry ny tendrombohitra Sinay, teo anaty lelafo teo amin'ny voaroy. Ary Mosesy no nahita, de gaga no ny fahitana. Nefa no nanatiny handinika izy, de tonga ny feon'ny tompo nanao hoe: izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Exodus 3:9. De torakovitra Mosesy ka tsy sahy nandinika. Ary hoy Jehova taminy: esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa masina io tany hijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egipta, ary reko ny fitarainany, de nidina hamonjy azy aho. Ko andeha ankehitriny, de hiraiko ho any Egipta ianao. Exodus 3:15-10. Izany Mosesy zany de nolaviny ka nataony hoe: iza nanendry any lahy ho mpanapaka sy mpitsara? Exodus 2:14. Kanjo izy ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra no mba ny tanany anjely, ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka, sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena, ary tany nefitra 10 taona. Toriteny nataon'i Stefanina manompo sampy ny vahoak'Israely. Asan'ny Apôstôly 7:7-17. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe: mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy. Deuteronomia 20:15-20. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra, mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy, fa nandà, dia manina ny Egipta ny fony, ka hoy izy tamin'ny Aarona: anaovy Andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny, izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, de tsy fantatray izay nanjo azy. Exodus 12:1. Ary de nanao omby-lahy kely izy tamin'izany andro zany, de nanatitra fanatitra tamin'ny sampy, ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra ny odina, de nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra, araka ny voasoratra eo amin'ny boky ny mpaminany hoe: moa nanatitra zavatra voavony sy fanatitra ho ahy 10 taona tany anefitra va ianareo, ry taranak'Israely? Tsia, fa nobetainareo ny tranolain'ny Moloka sy ny kintany Andriamanitra atao hoe Refanina, de niendry-javatra izay nataonareo hivavahana, ka de hamindra nareo ho any ankoatra ny Babilôna aho. Amosa 5:15-17. Toriteny nataon'i Stefanina. Andriamanitra tsy mitoetra ao amina trano nataon-tanan'olona.
Asan'ny apôstôly toko 7, 440 hatramin'ny 550. Ny tranolainy vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra, tahaka ny voatendriny izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa dia noraisiny razantsika izay nandimy ireo, ka nentiny niditra niaraka tamin'i Josoa tamin'ny nahazony ny tanin'ny firenena izay norohan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy. Kanefa niavo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, araka ny nolazain'ny mpaminany hoe: ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Koa trano manahoana no hataonareo ho ahy, ho Jehova, ary manahoana no ho fitoerana fitsaharako? Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Isaia 5:1-2. Toriteny nataon'i Stefana, novonoina ilay marina. Asan'ny apôstôly toko 7, 1:15 hatramin'ny 7:50. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataony razanareo ihany no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nenjehiny ny razanareo? Eny, novonoiny aza izay naminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharana anjely azy, nefa tsy nankatoy izany. Stefana martiora. Asan'ny apôstôly toko 7, 450 hatramin'ny toko 9, 1 tapany 1. Ary noho nandre izany izy ireo, dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana, feno ny fanahy masina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, dia nanao hoe: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodona taminy, dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe: ry Jesosy Tompo ô, raiso ny fanahiko. Dia nandoalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo ô, aza atao ho eliny anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry.